Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio alahady fa 7 volana aprily 2022, alahady voalohany manaraka ny Pasika, alahady hitondranam-bavaka ny asan'ny FJKM ao amin'ny Topaz na ny toeram-pamonjena zaza ao Ambohipotsy. Fandarana nalaina avy amin'ny fandarana iombonana natolotry ny Topaz no iombonantsika amin'ity andro anio ity, hibanjinantsika ny lohahevitra hoe velona ny tompo. Iombona amin'ny hira fanentana na hazakazaka masina isika, ary aorian'izay ny salamo sy ny hira hiderantsika n'Andriamanitra. Ampiombona feontsika isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo manao hoe: Indreny atsara ny tabernakelinao Jehovah tompony maro, manina sady votona alahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko. Ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Eny, mitsikirity mahita trano, ary ny siditsidina mahita kany ho azy ametrahany ny zanany. Dia ny altaranao Jehovah tompony maro, mpanjakako sy Andriamanitra, sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Amen.
Ivavaka isika. Isaoranay ianao ry Tompo Andriamanitra eo noho ny amin'ity andro anio ity indray omenao anay. Atolotray ho anao ny dera sy ny laza, ny voninahitra sy ny hery rehetra satria Andriamanitra lehibe sy mahatahotra ianao. Isaoranay ianao noho ny amin'ny namonjenao anay, indrindra ny nandresenao ny fahafatesana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Isaoranay ianao noho ny amin'ny fitiavanao, tsy hitalany atobakao eo amin'ny fiainanay. Isaoranay ianao Tompo noho ny amin'ny fiangonana izay ajoronao eto anivon'ity nosina ity sy manerana izao tontolo izao. Saotranao izay noho ny amin'ny filazantsara afaka zaraina amin'ny manodidina anay rehetra. Isaoranay ianao ny asa fijoroana vavolombelona sainao tanterahanay ny amin'ny amonjena ny zaza. Misaotra Tompo satria tsaronay fa miasa ty anatinay amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao. Azonay mahatanteraka ny fijoroana vavolombelona eto anivon'izao tontolo izao. Isaoranay ianao satria no taminao izahay ka tonga indray eto an-tranonao ankehitriny. Isaotra sy deran'ny anaranao. Meteza ianao Tompo hanatrika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina satria ianao no efa niteny fa raha misy mivory amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao. Manatrika anay ankehitriny ianao Tompo, ka meteza ianao hanavao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia tsy ho toy ny idiranay teto an-tranonao no ivoahanay ao amin'izao tranonao izao, aorian'ny fanompoam-pivavahana izay tanterahanay, fa tena handray ny fanavaozanao sy ny fampaherezanao tokoa izahay. Meteza ianao Tompo hiasa mandrakariva ty anatinay, ary meteza ianao handray ho antra-kasitrahanao izao fanompoam-pivavahana tanterahanay izao, fa tianay atao voninahitry ny anaranao irery ihany izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay toy izany. Amen. Ry havana malala enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy Jehovah tompony maro, ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo manaja ny tompony. Koa raha ray aho, aiza ary izay ajako, ary raha tompo aho, aiza izay tahotray. Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, fa andeha isika hanantona ny Tompo hiaiky ny fahotantsika hanaraka ao am-pontsika izao vavaka izao. Hivavaka isika. Tompo, manana ny sitraponao tianao hivelomanay isan'andro ianao, ary dia nambaranao taminay izany tamin'ity andro androany ity. No taminao izahay hanajanao amin'ny maha Andriamanitra rainay ianao,
anajanao amin'ny mahatomponay anao. Mifony izahay Tompo fa eo amolotra ihany no anajanay anao sy ankatoavanay anao. Tsy tanterahanay amin'ny fihetsikay sy ny fiteninay, indrindra ny fitondrantenanay izany. Mifony izahay Tompo ary diovy amin'ilay ranao soa. Avelao heloko izahay satria tsaronay tsy fahatanterahanay. Indreto izahay ankehitriny manantona anao amin'ny fanetretena. Mibebaka aminao ny amin'ny lasanay rehetra, izay tsy nankatoavanay anao, tsy nanajanay anao, tsy nanarahanay ny sitraponao Andriamanitra. Avelao heloko izahay Tompo, ary manavao ny fiainanay indray izahay. Fa ianao Andriamanitra efa tsy nankatoavinay, fa ireo ray aman-dreninay ihany koa dia tsy mba isan'izay nankatoavinay, fonanay ireny rehetra ireny. Amin'ny ho avy Tompo, vonana avao ny fiainanay izahay, homendrika ny mahazanaka ao anay, ka tena ankatoanao tokoa amin'ny teny, ny fihetsika, ny fitondrantena, dia mba homendrika ny mahazanaka ao tokoa izahay rehetra. Avaozy izahay Tompo, fa mibebaka eto anatrehanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay efa maty, isolo ny elokay, no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra mamindra fo sy miantra ny Andriamanitra ivavahantsika, ka ho anao izay mibebaka marina tokoa, laiso amin'ny fanantenana sy ny fifaliana ny teny famelan-keloka atolotry ny Tompo ho anao. Hoy ny Tompo, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izaho efa niaino. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay anao. Izao dia izao no namono ny fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ilazana aminao fa voavela ny helokao noho ny anaran'ny Masina, mideran'ny Tompo. Amen. It's
aoka isika hiaraka anaiky sy hanambarany fanekempinoana kristianina izay iraisantsika ny fiangonana manerana izao tontolo izao araka ny fanekempinoana laharana faefatra. Manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Andrea hoe: efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataony Natanaela hoe: Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Sy araka ny teny nataony Samaritana hoe: ny tenanay no andre ka fantatray fa izy koa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe: Tompo sy Andriamanitra. Amen. Zamani
faly miarabany ankizy sy ny tanora rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manona ny fiadanana ho aminareo hatrany. Hitsangana izao ny ankizy sy ny tanora hanao ny hira efa voalahatra. Ivavaka isika. Jesosy misaotra anao izahay fa hiteny amin'ny ankizy sy ny tanora indray ianao, dia meloava lalana ny teninao anatin'ny fon'izy ireo azony mandray izay tianao Andriamanitra ampitaina amin'izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny ten'Andriamanitra izay atolotra ho anareo amin'ity anio ity dia ny Jeremia. Jeremia 10:9 tapany 2 ihany. Jeremia 10:9 tapany 2 ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, lehibe ianao ary lehibe amin'ny hery ny anaranao. Amen. Tantarana lehilahy anankiray nanana namana tena mpivavaka. Mizara amin'ny mandrakariva ny herin'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra ary mampafantatra azy hoe amin'ny andro farany dia atsangan'Andriamanitra avokoa ny maty rehetra ary indrindra izay rehetra mino dia hitsangana ao anatin'izany. Fa ity lehilahy anankiray ity dia tsy nety nino an'izany mihitsy, ary dia isan'andro izy dia mamaly hoe tsy misy ho azany fitsangana amin'ny maty izany. Aiza koa ny isiany izany, zavatra tsy misy eo amin'ny fiainana akory izany, resaka fotsiny izany fivavahana izany, zavatra arirarira fotsiny, anganongano fotsiny izany. Fa za rehefa maty hitako izany herin'izany Andriamanitra izany araseho amin'ny olona rehetra izay manatrika izany fahafatesako izany fa tsy misy izany Andriamanitra izany ary tsy manana ny heriny izany. Rehefa maty ozy mantsy ny vady aman-janany dia ataovy beton faran'izay mafy ny fasan'andevenana anahy, ataovy amin'izay simon betsaka indrindra azo anaovana azy mba ho mafy tsara. Hitantsika eo ny herin'izany Andriamanitra izany, anangana na maty rehefa tonga ny andro farany. Dia nanaraka tokoa reto fianakaviana, ka maty izy dia natao tokoa ilay fasana natao beton mafy be mihitsy, fa nagaga afaka ataona vitsivitsy ihany. Dia nitresaka le beton, ka nisy voan-javatra lasa tao anatin'le beton natao dia naniry tao ilay voan-javatra dia nitresaka avy hatrany le beton. Teo vao tonga saina ny fianakaviana sy ny ankohonana hoe tena manana ny heriny tokoa kay Andriamanitra, mbola tsy tonga akory izy dia efa nitresaka sahady le fasana. Maika moa fa rehefa ho avy tokoa izy eny amin'ny rahony lanitra. Ho antsika ankizy sy tanora, indraindray isika mbola adalain'ny olona ihany hoe tsy misy izany Andriamanitra izany, manana ny heriny izany fa tsy tena manana akory, manana ny heriny hafa noho izany Andriamanitra hafa rehetra, ny sampy, ny razana sy ny zavatra toy izany. Fa isika kosa tena manaiky fa lehibe ny Andriamanitra ivavahantsika, ankalazaina amin'ny heriny izy, manana ny fahefana ary dia velona izany Andriamanitra ivavahantsika izany, maneho ny heriny sy ny fahefana amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toe-javatra rehetra. Andeha isika hijoro vavolombelon'ny Tompo ao anatin'izany, asehontsika amin'ny namantsika, isika mihitsy no hitaona azy ireo, anaiky ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny heriny. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Jesosy misaotra ny amin'ny teninao omenao, nampahafantarinao anay fa lehibe ianao amin'ny herinao, lehibe indrindra ny anaranao. Dia ataovy mahay manaiky izany izahay, fa tsy ho mora voataona ny manodidina anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
ry Jesosy Kristy tomponay ao tonga eto amin'ny fotoana amakinany teny sy iainona ny afatrao izahay ankehitriny. Mangataka ny fanahy masina izahay hitaridalana sy anolo-tsainanay ka ho teny velona ahatonga anay iaina sy hizara ny teny renay. Io ny mpamaky ny teny tsy andiso na andatsaka. Ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra dia tario hatrany amin'ny alalan'ny fanahy masina ka ho teny velona amo ho an'ny vahoakanao ny teny ary ho fiainanay ihany koa satria velona ny tomponay. Misaotra Jesosy. Amen. Iaraka amaky sy iaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha. Bokin'ny Jeremia. Jeremia, toko 10:9 ka hatramin'ny 11. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy misy tokoa izay tahaka anao Jehovah, lehibe ianao ary lehibe amin'ny hery ny anaranao. Iza no tsy atahotra anao ry mpanjakan'ny firenena, fa ianao no iendrehan'izany, eny amin'ny endry rehetra amin'ny firenena sy amin'ny fanjakany rehetra dia tsy misy tahaka anao. Fa ketrina sy adala avokoa izy rehetra, fa nanara-poana fa tapakazo ihany. Volafotsy voafisaka nalaina avy tany Tarsisy sy volamena avy tany Ofaza izany, asan-tanan'ny mpiasa sy ny mpanefy volamena. Lamba manga sy volomparasy ny fitafiany, asan'ny mahay zavatra izy rehetra. Fa Jehovah no Andriamanitra tokoa, eny, izy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay, izay mampiorohoro ny tany amin'ny fahatezerany ka tsy tantin'ny firenena ny fahavinirana. Izao no holazainareo amin'ireny, ny amin'ny Andriamanitra izay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany dia ho levona tsy ho amin'ny tany na ho aty ambanin'ny lanitra ireny. Dia ilay nanao ny tany tamin'ny heriny sy nampiorina izao tontolo izao tamin'ny fahendreny ary namelatra ny lanitra tamin'ny fisainany. Raha mampirondrona ny rano any an-danitra izy dia mampiakatra fofona avy any amin'ny farany tany. Manao ny elatra ho amin'ny ranonorana izy sady mamoaka ny rivotra avy amin'ny firaketany. Efa ketrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana, menarina noho ny sarin-javatra voasokitra ny mpanefy volamena rehetra, fa fitaka ny sarin-javatra anidina sady tsy misy fofinaina ao aminy. Zavapoana ireny dia asa mahatsikaiky foana, amin'ny andro amalina azy dia ho levona izy. Tsy mba tahaka ireo ny anjaran'i Jakoba, fa mpamorona ny zavatra rehetra izy, ary ny Israely no firenena lovany. Jehovah, tompony maro no anarany. Toizantsika ny famakinany soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko 9:7 ka hatramin'ny 9:15. Ary ho faranantsika ny famakinany soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko 9:5 ka hatramin'ny 7:12. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha mbola niteny Jesosy dia tonga ny anankiray avy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe, maty ny zanakao vavy, aza manahirana amin'ny mpampianatra. Fa Jesosy raha nahare dia namaly azy ka nanao hoe, aza matahotra, minoa fotsiny ihany dia ho velona izy.
ary raha tonga tao an-trano izy dia tsy nisy olona navelany hiara hiditra taminy afa-tsy Petera sy Jaona ary Jakoba mba miray aman-drenitra zazavavy. Ary ny olona rehetra nitomany sy nisaona azy, fa Jesosy nanao hoe aza mitomany fa tsy maty izy fa matory. Dia niome azy fatratra ilay olona satria fatany fa efa maty raha zazavavy. Ary Jesosy dia nandray ny tanany ka niantso hoe ry zazavavy miarena. Dia nody indray ny ainy ka niarina niaraka tamin'izay izy. Ary nasainy nomena hanina izy, ary dia talanjona ny ray aman-dreniny, fa Jesosy nandrara ary tsy lazalaza amin'ny olona ny zavatra efa natao. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesany, fa ny amin'ny fahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny hahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa ho maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, hanarahanareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiany tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra, toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadiany fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambany fahasoavana. Amen. Mbola manonona trano ny fahasoavan'ny tompo amintsika mpianakavy finoana eto amin'ity fitandremana ity ry havana, ary dia faly hitondra ny afatr'Andriamanitra araka ny Jeremia 10:1-12. Engane ny fanahin'ny tompo
mbola hitarika atsika iorona bebe koa amin'ny finoana ary tombo ahafantatra ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Jeremia 10:9-10. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe tsy mba tahaka ireo ny anjaran'i Jakoba fa mpamorona ny zavatra rehetra izy ary ny Israely ny firenena lovany. Jehova tompony maro no anarany. Jeremia mpaminany niatrika ny vahoaka an'Andriamanitra, nivadika tamin'Andriamanitra, tonga mpanompo sampy ka niondrika tamin'izay natao tanana, niondrika tamin'izay heverina ho sarobidy toy ny volamena sy ny volafotsy. Jeremia mpaminany izay niantso an-dranomaso hitondra ny vahoaka an'Andriamanitra ny vahaolana tokana tamin'ny fahababoana sy ny fangejana nahazo azy teo amin'ny vahoan'ny Babilôna. Ny andro vahaolana dia ny hoe miverena amin'Andriamanitra velona, ialao ny fanompoana Andriamanitra maty. Mibeba ka miverena amin'Andriamanitra velona, miala amin'ny sampy, tsy misy aina sy tsy manan-kery. Izany riavana no foto-kevitry ny faminaniany Jeremia, mampiverina ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ilay Andriamanitra velona. Ireo vahoaka an'Andriamanitra izay nifikitra tamin'ny sampy, tsy misy hery, tsy misy aina. Eo amin'ny andininy 5 amin'ity toko 10 ity dia voalaza ny soratra masina manao hoe toy ny azo voasana ho saridrofy izy fa tsy mahateny, ary entina ihany izy fa tsy mba hafa mandeha, aza matahotra azy fa tsy mahatonga loza izy sady tsy mahay manisy soa. Sa hitantsika ao anatin'izany andinin'izany ve ny famaritana entiny Jeremia milaza ireo sampy izay niondriana sy nankalazainy ny zanak'Israely tamin'ny fotoanany. Hazo voasana ho sarodrofy izy, tsy mahateny, entiny izy fa tsy hafa mandeha, ny Andriamanitra velona dia mpitondra fa tsy entiny. Ary eo amin'ny tapany farany, aza matahotra azy fa tsy mahatonga loza izy sady tsy mahay manisy soa. Ny Andriamanitra velona dia Andriamanitra manisy soa ny vahoakany. Eo amin'ny andininy 10 dia mamaritra indray ny amin'ny Andriamanitra velona i Jeremia ka manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa Jehova no Andriamanitra tokoa, enizy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay, izay mampiororo ny tany amin'ny fahadezerany ka tsy tanty ny firenena ny fahavinirana. Iavana malala rehetra amin'ny Tompo, amin'ity alahady ity dia atsiarovantsika ny asan'ny fiangonana mitondra famonjena ho an'ny zaza izay nilaoza ndray aman-dreny na koa tsy manan-kia ao amin'ny toby mpamonjena zaza FJKM eny Ambohipotsy. 50 izy ireo no ao. Dia hoy isika hoe olona vitsikely izany ve dia anaovana rakitra isam-piangonana? Indray mandeha isan-taona. Fa tsy maintsy mieritreritra koa isika hoe ary aiza mba toerana amonjen'Andriamanitra anao? Aiza ny toerana amonjen'Andriamanitra antsika? Itony toerana itony riavana no anonan'Andriamanitra fiadanana, no hitoriana ny famonjena amintsika. Itony trano fiangonana itony no toy ny toeram-pamonjena ho antsika zanak'olombelona. Ary mbola nantitra teran'Andriamanitra ny famonjena ho antsika zanak'Andriamanitra, ho antsika zanak'Israely, Israely vaovao. Amin'izao andiny soratra masin'izao ny andininy 9 fa mpamorona ny zavatra rehetra izy, ny Israely ny firenena lovany, Jehova tompony maro no anarany. Amin'ireo famaritana an'Andriamanitra ireo no hitondrantsika fifampizarana ny amin'izany hoe Andriamanitra velona ka mamonjy. Itony no toeram-pamonjena. Ahoana no anehoan'Andriamanitra
fa mamonjy izy. Andriamanitra velona dia mamonjy amin'ny mampahary azy. Andriamanitra velona dia mamonjy amin'ny mampifidy azy. Andriamanitra velona dia mamonjy amin'ny mampitaritafiky azy. Ireo telo ireo no ambaran'ity 9:20 ato amin'ny Jeremia 10:20 ity. Andriamanitra velona dia mamonjy amin'ny mampahary azy. Izy no nanao atsika sy izao tontolo izao izay isitrahantsika maimaim-pona. Nataony tamin'ny fahendrena sy ny heriny anehoany ny fahavelomany izany. Raha ny Genesis 1 dia nikorotana ary voaravaky ny aizina izao tontolo izao. Faniditra Andriamanitra tamin'ny asany fahariny dia nitondra fahazavana ary nandamina an'izao tontolo izao, nikorotana sady foana. Izany ilay famonjen'Andriamanitra pahary. Nidirany antsehatra ny aizina, nikorotana sy ny fahafoanana ary tonga nazava sy ny lama. Olo izany koa no asan'Andriamanitra raha mahary atsika izy, raha miditra eo amin'ny fiainantsika isan'andro izy. Ny aizina eo amin'ny fiainantsika tonga mazava, nikorotana sy ilay fiainana tsisy endrika sady foana tonga milamina. Izany ilay Andriamanitra mamonjy amin'ny mampahary azy. Raha ny filazantsara ka ny Luka mitantara nananganaka na an'ilay zazavavy nambarany tompo hoe tsy maty fa matory, dia tena milaza ny amin'izany koa. Andriamanitra dia mitondra famonjena amin'ny mampahary azy. Ilay zazavavy izay niantsona vonjy tamin'ny Jesoa, lazaina fa maty, dia indro mbola natsangan'i Jesoa indray. Tokony ho fantatsika sy ho saintsaintsika mandrakariva ry havana fa io Andriamanitra velona io dia mamonjy amin'ny mampahary azy. Tsy hoe mandeha ho azy ianao ilay natory dia hifo. Fantatsika fa eny amin'ny fiarahamonina dia ntsika ny fisian'ny olona hoe natory taony izy dia tsy ny fo. Efa endrika ny famonjen'Andriamanitra ny famoazana anao ao amin'ny torimasinao. Mamonjy anao isan'andro Andriamanitra. Ilay torimaso saritsary ny fahafatesana ananganana anao indray mba ho tompona ndraikitra hivezivezy eny amin'ny fiarahamonina eny, hitondra fahazavana sy fiainana. Ianao ilay mihinana sy misotro, efa natsanga ny tompo mantsy ilay zazavavy kely lazainy fa tsy maty fa matory, dia hoy izy tamin'ny manodidina hoe omeo hanina izy. Ianao ilay mihinana sy misotro io dia asan'Andriamanitra, ny zavaboarin'Andriamanitra nomeny ho sitrahana, dia manambara ny fitiavany ianao ary mbola famonjeny ianao. Ny ahitanao sakafo hohanina sy rano hosotrony, ny ahafahanao mihinana sy misotro. Fa eritrereto tsara hoe feno latabatra, nefa noho ny antony dia malaina ianao tsy afa-mihinana. Inona ny aminao? Zavatra bitika amin'ny fiainantsika andavanandro tahaka izany ry havana. Manambara ny asa-pamonjen'Andriamanitra amin'ny mampahary azy no tokony hatakaratsika fa ny Andriamanitra izay tokontsika dia Andriamanitra velona manangana atsika ao amin'ny torimasontsika. Tena torimaso ara-nofo ary mamelona atsika isan'andro amin'ny zava-pihinana sy ny fisotro. Andriamanitra velona dia mamonjy atsika amin'ny mampahary. Fa ny faharoa, Andriamanitra velona dia mamonjy atsika amin'ny Andriamanitra ny fifidianana azy. Rehefa nandeha ny tantaran'izao tontolo izao no arian'Andriamanitra dia nizotra tamin'ny fahalavony zany. Lavo ny zanak'olombelona. Dia manaraka ihany sika ny tantara ao amin'ny Genesis, tonga tamin'ny faharatsiana izy fa tsy nijanona hoe teo amin'ny fahalavony Adama sy Eva fotsiny. Fa ny faharatsiana izao tontolo izao na tonga ny tompo anapa-kevitra hoe raha vaiko eo amin'ny alalan'ny safodrano izao tontolo izao, fa hifidy aho any Noa sy ny ankonany. Fa mbola
tsy nijanona teo ihany ny tantara lavondray izao tontolo izao ny riare teo anatren'andriamanitra ary Genesis 20 dia nitady mbola hitovy amin'Andriamanitra ihany ka nanangana ny tilikambony Babely ao amin'ny 20 dia miantso olona anankiray mifidy olona anankiray Andriamanitra mba hitondra famonjena araka ny teny fikasana ho an'izao tontolo izao avy aminao no hitahina ny firenena rehetra izany riavana ilay Andriamanitra velona mamonjy amin'ny mampifidy azy mifidy olona trany hatrany ny tompo mba hitondrana famonjena eto amin'izao tontolo izao mifidy olona mandrakariva ny tompo mba anehoany Andriamanitra velona azy ka hamonjeny izao tontolo izao riavana malala rehetra amin'ny tompo hoy ny soratra masy Israely ny firenena lovany tena fifidianan'Andriamanitra ny siny Israely ireo vahoaka an'Andriamanitra avy amin'ny Jakoba niainga tamin'ny fifidianany any Abraham mbola noazoniny tao amin'ny Isaka ary tonga any amin'ny Jakoba zany fifidianana nanorena mpanekena izany fampianarana lali ny Baiboly ny fifidianana ary tokony ho tsaroantsika amin'izao fahatongavantsika eto an-tranon'Andriamanitra izao fa tian'Andriamanitra ianao ka nividiana mba isa no tonga hivavaka tamin'ity an'ity na ninona ianao tsy nijanona tany an-trano na ninona ianao no tsy nandeha fandaharam-potoana hafa na ninona ianao mbola tsy nanohy fialan-tsasatra lavabe nandritra ny herinandro aza manao hoe efa ampy indre pastera mba mipetrapetraka ty am-piangonana indray tsia lay fitiavan'Andriamanitra velona hamonjy anao no nifidiananao isan'ny mpiara-mivavaka tamin'ity alahady an'ity anononany teny mpamonjena itoriny ny nifidianananao ho isan'ny olom-bovonjy dia aoka ino sy eriere isika fa tsy noho ny finiavanao mety hoe nandahatra fotoana fotsiny zao ho tonga ato am-piangonana tongavanao hoe fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ny fidy anao indrindra niantso ny anaranao mba handre izany teny mpamonjena izany Andriamanitra velona mamonjy amin'ny mampifidy azy Andriamanitra tsy ny ianao dia nifidiny ary anambarany fa velona izy ary miantso anao ho amin'ny fahavelomana koa ny fahatelo ny soratra masina dia manao hoe Jehova tompony maro no anarany fa maritana fahatelo ao anatin'ity 1:12 ity ny fanambarana hoe Jehova tompony maro no anarany Andriamanitra velona Andriamanitra ary mamonjy amin'ny mampitaritafika azy izy mamonjy amin'ny mampahary izy mamonjy amin'ny mampifidy azy izy mamonjy amin'ny mampitaritafika azy izy Jehova tompony maro ny dikany teny hoe Jehova ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay ilay tsy miova fa tompony maro tompony hery sy ny tafika rehetra ary mahakasika ny indrindra ny tafika ara-panahy maniraka ny anjeliny mitoby manodidina izay mahatahotra azy ny tompo mba hiaro azy amin'ny tafika ataon'ny Satana mba hiaro azy amin'ny loza sy atampo ara-panahy mpiaro tsy mpitsara amin'ny fahamarinana koa ny tompo raha tononona amin'ny hoe Jehova tompony maro riavana malala rehetra amin'ny tompo tsaroneto ny soratra masina amin'ny Exodus 4:14 manao hoe any Jehova niady ianareo angina izy no mitarika antsika mba handresy manoloanareo ady rehetra ara-panahy hatreny zanak'Andriamanitra ao anatin'izany ny ota ny faharatsiana rehetra eto amin'izao tontolo izao ary ny fakapanahy izay manaky mandondona eo anoloantsika dia miaro izany ilay mpitaritafika miaro atsika amin'izany ilay Jehova mpiady mahery miaro atsika amin'izany ilay Jehova tompony maro ampiaro amin'ny fiainanao fa
miady amin'ny faraharatseny amin'ny rivotra isika ny tompo no mpitaritafika ary tsy maintsy andresy isika tsy misy izay efa nofidian'Andriamanitra efa nandalo ny fahariana vaovao tao amin'ny Kristy ka ilavolefina indray manoloana ny fakapanahy mierina tony liona mitady izay arapany Satana fa isika dia voambina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hitanao tany saina tsy fantatrao ho faritana mba tsy ho voarembina izany liona izany isika mianakavy mandrovo tsy ny devoly hitantsika tseroa mitady hanampina ny masom-panahintsika tsy hahita n'Andriamanitra ny fampianaran-diso samihafa rehefa manaraka amin'ireny ianao indraindray na sendra makeo atsofinao izy any amin'ny fiara fitateram-bahoaka rehefa sendra nandalo teo masonao izy raha nitady karazana fahita lavitra samihafa ianao dia gaga hoay retolole dia maninona daholo izy ireo sy kely amenina aloha izay olo mpitory dia manao daholo koa le olona dia ataovy aloha zao dia manao daholo koa izy fa tsy mba hoe mibeba aloha dia mba samy mibebaka fampianarana tahaka izany a no mandiso ilay Andriamanitra ny fahafantarana Andriamanitra ny Andriamanitra velona dia mamonjy ary miaro atsika amin'ireny fampianaran-diso ireny tsy hoe miaro atsika amin'ny asa matin'ny Satana ihany toy ny ota sy ny ratsy ary ny fakapanahy fa miaro atsika amin'ilay faharatsiana ara-panahy ny fampianaran-diso indrindra koa tena ataovy takatsika riavana fa amin'ny finoana dia miaro atsika Andriamanitra mifikira amin'Andriamanitra matoky fa izy no mitarika atsika ary mampandresy atsika mamonjy Andriamanitra manarina amin'ny herin'ny Andriamanitra ho an'izay lavo ary mampijoro tahaka nampijoroany ilay zazavavy kely maty lazaina fanatory nampijoro mba hahatonga azy andresy ka hiverina indray amin'ny fandresena eo amin'ny fiainana andavanandro tena miaro Andriamanitra riavana tsy lavolesina intsony isika manoloana ny sika ny fakapanahy ny rehaka atao Satana manodidina atsika mpandresy isika satria Jehova tompony maro ilay Andriamanitra velona no miaraka amintsika fa marana dia anjo toy izao manao hoe Jehova tompony maro pahary ilay nifidy atsika no miantso atsika hiala amin'ny sampy amin'ny zavatra tsy maharitra tsy manakolazaina na ho tenenina amintsika akory ilay entina fa tsy mba mpitondra ilay mpanao izay aratsy ny fiainantsika fa tsy mba mitondra fahasoavana ho antsika izy no miantso atsika ka sokafy ny fotsika sokafy indray ny fiainanao ho amin'ny famonjena izay ataony avelao izy amolavolanao ho voary vaovao amin'ny Kristy ho toviny aminao ny teny hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha raiso amin'ny fitiavana ny fifidianany sy ny fanavotany nataony ho anao tsy tonga ho azy teto amin'ity fanompovavahany ity ianao fa tiany ka nofidiny mba andre ny famonjeny ary miadia amin'ny finoana miaraka amin'ny mpitaritafika lehibe Jehova tompony maro no anarany tsy lavolefina manoloana ny fakapanahy ianao ary tsy lavolefina manoloana ny loza manodidina atsika ara-panahy sy ny arany ho an'Andriamanitra ny voninahitra Andriamanitra velona hiankina atsika mamelona atsika olona ny fidiny izy amen. Hivavaka isika tena velona tokoa ianao ry Tompo Andriamanitra eo ka vonina ny hamonjy anay hitondra famonjena ho anay hitondra fahavelomana indray ho anay ianao hisaoranay ianao satria tena tsaronay izany teninao izany nampahafantarina ho anay indray tamin'ity andro androany ity ianao ilay Andriamanitra pahary mandrava ny aizina rehetra mandamina izay mety ho endriky ny korotana rehetra eo amin'ny fiainanay ianao no efa mamonjy anay hisaoranay ianao ny amin'izany asa-pamonjena tanterahanao aminay
eo amin'ny fahariana izany, fa indrindra eo amin'ny fiainanay andavanandro dia ho tena pahary sy mpamonjy anay tokoa ianao. Ka izay rehetra mety ho endriky ny aizina, izay rehetra mety ho endriky ny korotana eo amin'ny fiainanay, dia ianao no andamina ireny ka hitondra indray famonjena ho anay. Anangana anay amin'ny torimasonay ka hamelona anay indray, dia ny torimasom-panahy izay indraindray mbola mandresy anay. Tompo, ianao ilay Andriamanitra velona mamonjy anay satria efa nifidy anay ianao. Ianao no efa niantso anay tamin'ny anaranay tsirairay avy ho isan'izay mpanompo no fidinao. Saoranay ianao satria tsaronay fa ny fitiavanao no ifidiananao anay, mba azonao mitondra famonjena ho anay, indrindra mitaona anay ho isan'ny fantso-pamonjena azona mamonjy ny asa. Tompo, misaotra anao izahay satria izahay mihitsy no efa nanovanao fanekena fa isan'izay efa nofidinao ka isan'izay hitondra ny famonjenao eo amin'izao tontolo izao. Ny anaranay tokoa mantsy Jesosy dia mitondra ny anaranao ilay efa maty hitondra famonjena ho anay. Misaotra anao izahay satria Andriamanitra mamonjy anay ianao, mitarika anay amin'ny fiainanay rehetra, mitarika anay ny amin'izay mety ho ady hatrehinay, na ara-nofo izany na ara-panahy. Isaoranay ianao satria efa mampandresy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, satria izy ilay efa nandresy ny asan'ny Satana rehetra ka mampandresy anay ihany koa. Tompo, mampandresy anay ianao ny amin'izay mety ho endriky ny fampianaran-diso sy ny fakapanahy maro samihafa hitaoman'ny Satananay mba hahalavo anay. Tehirizo ary izahay, fa ankehitriny manavao ny fiainanay eo aminao izahay. Vonina handray izany famonjenao izany izahay, hifikitra tanteraka aminao ilay Andriamanitra velona efa namonjy anay. Ka anaiky ny faharianao, anaiky ho tarihinao, anaiky ny fifidiananao amin'ny androm-piainanay rehetra. Mahatoky ny fiasanao amin'ny alalan'ny fanahy masina ty anatinay izahay. Azonay mahatanteraka izany fanekena tanterahanay eo anatrehanao izany. Apetraka eo am-pelantananao Tompo no avinay manontolo satria dia tsy mahafaly an'ny Satana ny fanoloran-tenanay ka dia miezaka mandrakariva izy andavo anay. Tehirizo izahay mba azonay miazona tsara anao ilay Andriamanitra efa niantso sy nifidy anay, ianao ilay efa namonjy anay. Mangataka aminao izahay ankehitriny ho an'ity herinandro vaovao indray ho hatrehinay ity. Ianao no hiara-dalana aminay amin'izay rehetra tanterahanay. Ianao no hampahery aminay amin'izay rehetra mety ho adinay. Ianao no omba sy tahiranay mandrakariva eo ambany fahasoavanao mba azonay mijoro tsara ho vavolombelony maolom-bo fidinao anay. Mangataka aminao izahay Tompo ny hanambinanao anay amin'izay rehetra ataon'ny tananay, na ny asa fivelomanay, na ny fianaran'ny zanakay, ny kilalaon'izy ireo. Ianao no ombanay rehetra ao anatin'izany rehetra izany. Mangataka aminao izahay Tompo ho an'ny fiangonanao dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ao anatin'ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe ankehitriny. Ianao no hiasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ka ny fanapahan-kevitra rehetra raisinao anatin'izany anie mba hisehoan'ny vonahitrao. Tsy hananany Satana fahefana fa ianao no hiasa amin'ny alalan'izany fanahy masina izany. Anolo-tsaina ny mpanomponao rehetra miombona ao anatin'izany fanapahan-kevitra izany. Mangataka aminao izahay ho an'ny asan'ny fiangonana izay hanirahanao anay, tononay manokana amin'ity andro anio ity, ny toeram-pamonjena zaza. Ianao Jesosy Kristy no efa nampijoro izany toerana izany. Ianao no efa niasa tao anatinay tsirairay avy, azonay mahatanteraka izay endriky ny famonjena rehetra entina ho an'izao tontolo izao. Fa indrindra ianao no efa nitaona ireo mpanomponao manokana no tendrenao amin'izany asa manokana izany. Ampaherezy mandrakariva Jesosy, mba azony mahatanteraka ny asanao, mba hisehoany ny vonahitrao. Mangataka manokana izay ho an'ireo zaza rehetra tezainao anatin'izany toeram-pamonjena zaza izany. Ianao no hijery azy ireo ka hitahiry azy ireo ambany fahasoavanao. Ankinay ao am-pelantananao sahady no avin'izy ireo manontolo mba hamirapirata ny voninahitra ao Andriamanitra.
mangataka izay ho an'ny firenenay. Mifony izay tompo avelao eloka amin'ireo fony firenenay. Ianao no andrava izay rehetra tsy ankasitrahanao fa amboly kosa izay everinao ho mahasoso mahatsara ny firenenay. Mifony izay ho an'ny mpitondranay isan'ambaratongany. Tolory saina endry avy aminao, azon'izy ireo mitondra ny firenenay. Mangataka izay Jesosy ho an'ny namanay rehetra tsy mba afaka miombona aminay amin'ity andro anio ity. Ianao no mahita ny tsirairay avy, hamangy azy ireo amin'ny fanahinao masiny ianao, ka hampahery azy mandrakariva. Izay rehetra tojo olana, ianao no hamahy izany olana izany. Izay rehetra tojo fahoriana, ianao no hampahery. Izay rehetra tojo aretina kosa, ianao no angatahanay hanasitrana azy ireo. Kiny ampelantananao ny salama rehetra, na ny amin'ny hopitaly, na ny atokantrano, na ny amin'ny toby, ianao no mahita azy ireny tsirairay avy. Ianao ilay Andriamanitra mahery no angatahanay hanasitrana azy ireo. Petraka ampelantananao Tompo izao fiangonana izao ametrahanao anay. Ny asa rehetra sainao tanterahanay ho fijoroana vavolombelonao, ankinay eo aminao izany. Fandaharam-potoananay amin'ity andro anio ity. Ny sakafo izay tanterahan'ny ankany, ny fotoana ho an'ny sampana mpanazava sy tily rahariva, apetraka eo ampelantananao ireny rehetra ireny, mba hanehoanay ny fiombonana amin'ny mahankonana ao Andriamanitra anay rehetra. Dia iombonao anatin'ireny rehetra ireny izahay, hanehoana ny voninahitra ao. Dia izay rehetra ataonay sy tanterahanay anie, dia mba hoanitra kasitrahanao Andriamanitra, fa endriky ny fanoloran-tenanay izany. Misaotra indrindra Tompony ny amin'ny valim-bavaka efa homaninao anay, fa indrindra misaotra sahady izahay no ny amin'izay efa ho atolotra ao anay na dia tsy nangatahany vavakay aza. Tanterao aminay izany araka ny haben'ny fitiavanao. Fa ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, sy ampiombonay amin'ilay vavaka nampianariny manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meonay noho izany nasaza ao anay, ary mamelany ilokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mamarana ny tapany voalohany amin'izao fampovavahana izao isika riavana, aokaritsagnansika anao nira voalatra mialoha ny tsodrano. Raisoa amin'ny fahadikina ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny famonjenanao dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, Jehova iaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ene ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.